Araka nefa nambara tamintsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao dia manambahiny isika ry zareo avy ao amin'ny MPTC izay ivitoerana fampianarana amin'ny teny anglisy vahiny voalohany ao anatin'izany Andriamatoa Ariela Rambelson izay mpampianatra teny anglisy. Miarabanao. Faly miarabanao dia faly miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Ankoatra izany koa dia ato amin'ny akabiako ato no misy ny Ramatoa Vaninara Nefson izay mpandrindra ny MPTC. Miarabanao indray tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Faly miarabanao dia faly miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Ho an'ny androany fa fantatra fa misy ny vaovao entinareo matoa tonga ato anatin'ny fampahalalam-baovao ianareo fa mialohan'izay aloha andao pasevitsika ianareo mpijery Andriamatoa Ariela Rambelson inona tokoa moa izany MPTC ho entinareo ato anatin'ny fampahalalam-baovao izany. Yeah, MPTC dia centre de langue izay Madagascar Professional Training Centre. Misy anay aloha tiako ampiatsahivana aty amboloany dia ny Andranomena akaiky ny 194 terminus manana koa izay annexe eny Antananarivo. Amin'ny centre de langue anay na sekoly fampiofanana mampianatra teny vahiny misy ao ny fampianarana teny sinoa, teny anglisy, teny frantsay, teny malagasy ihany koa ny teratany vahiny. Dia akoatr'izay ny salatona mampianatra izay telo taona ny zandriny indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Akoatra ny cours en salle dia manao koa izay cours particulier, cours à domicile, cours natokana ho an'ny société sy ny orinasa isan-karazany izany. Tiana amin'izay mahakasika ilay tolotra vaovao entinareo ato anatin'ny fampahalalam-baovao efa laza andinidiny ihany ianao teo fa inona tokoa moa izany ilay tena hoe fampiofanana entinareo anatin'izay ny tanisainao teo izay inona ireo karazana offre moa izany ilazana azy eo amin'ny MPTC. Eny ary misy tolotra vaovao be tokoa matoa moa izay miakatra eto aminareo eto amin'ny Real TV tsy inona izany fa ny cours du soir na ny evening class. Be dia be ianareo no maniry te hianatra teny anglisy nefa sahirana amin'ny resaka fotoana dia natokana indrindra io cours du soir io ho an'ny mpiasa. Mety ihany koa izy ho an'ny mpianatra raha ohatra ka tena feny be ilay emploi du temps ohatra dia misy ny cours du soir, misy séance anankiroa izy io dia ny voalohany amin'izay amin'ny 4 sasany ka hatramin'ny 9, ny séance faharoa dia amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 sasany. Dia natokana ho antsika rehetrarehetra izany izay mety tsy manam-potoana dia natokana ho antsika izay cours du soir izay efa be dia be nareo ny andrana io dia efa tonga ity izany fotoana dia manasonareo izay hanao an'izay cours du soir izay. Ny fidirana dia amin'ny 9 mars ho avy izao. Dia misy test de niveau tiako marina ity donc tongava mialoha any amin'ny MPTC izany ianao raha te hanao an'izay cours du soir izay manao test de niveau. Ankoatr'izay ihany koa anisan'ny tena hoe nahafantarana anareo misy ny karazana fikarakarana tolotra manokana ho an'ny mpianatra manao nefa natsidika reo ihany tamin'ny fotoana ny vahinanareo ny resaka voyage d'études ao amin'izany MPTC izany tsara raha mba hivirenantsika kely izay. Ia, akoatr'izay tolotra vaovao izay dia misy ihany koa ny voyage d'études araka an'izay lazainao le voyage d'études io dia en Londres mandritra ny tapa-bolana izy io en Londres dia ny salan-taona mandritra n'izay voyage d'études izay aloha izany amin'ity taona ity dia ny ankizy eo amin'ny 12 taona ka hatramin'ny 19 taona eo. Zay aloha zany amin'ity taona ity fa ny amin'ny taona manaraka dia samy mahazo ny anjarany daholo avokoa indray ny olona rehetra amin'izay fotoana izay. Raha te hazo ny andinindininy ianao amin'izay fotoana izay dia tsara manampina ny MPTC avy hatrany. Any Londres izy io izy mandritra ny tapa-bolana ahafahanao mahazo kolotsaina vaovao sy mianoka tanteraka ao anatin'ny teny anglisy zany satria miaraka amina centre de langue namana any amin'ny toerana io izay amin'izay fotoana izay amin'ny volana Jolay. Isaorana ianao nitondra an'izay hivadika kely atao amin'ny Ramatoa Vaninara Nefson mahakasika an'izay tolotra entin'ny MPTC izay ny resahany teo ny voyage d'études sy ny cours du soir mety misy tolotra hafa ihany koa hoe hoentina ho an'izay satria tsy voatery hoe mpiasa ihany na hoe andeha hamonjy voyage d'études fa tena hoe iofana no alehan'olona amin'ny MPTC inavy ny tolotra hafa mety ho hita ao anatin'izany. Eny tompoko. Akoatra ny offre izay nentin'ny namako teo dia misy ihany koa ny cours en ligne izay anisany mampiavaka ny MPTC. Maro ianareo no efa nianatra tao anatin'izay misy na teto Madagascar na ihany koa tany ivelany. Taranja ianarana ao anatin'izany ny anglais izay ahitana ny anglais général, ny anglais des affaires, ny français ihany koa ahitana ny français général sy ny français des affaires, misy ihany koa ny malagasy ihany koa ny informatique. Ny MPTC dia efa manana plateforme manokana izay mora ampiasaina ihany koa satria dia afaka manokatra an'ilay plateforme foana ianao zany hoe afaka mianatra foana ianao naiza ianaranao na fotoana manahoana na fotoana manao ahoana dia le plateforme ny MPTC dia mora ampiasaina satria afaka sokafanao ilay izy na amin'ny téléphone na tablette na ihany koa ny ordinateur dia efa misokatra ihany koa fisiratananarana ho amin'ny fidirana manaraka izay ho amin'ny fahasivy volana mars dia mbola ao anatin'izay cours en ligne zay ihany koa izay koa dia faly
mandray an'ireo ankizy mpianatra ao anatin'ny classe de seconde première ny terminale ihany koa izay maniry ny anaraka programme canadienne izay azona bac canadienne en ligne ihany koa fampianarana amin'ny teny anglisy ranoray ny fampianarana izay ahitana ny matière rehetrarehetra ny taranja rehetrarehetra dia iarana moa izy io amin'ny mpampianatra canadienne sy ny mpampianatra malagasy izay efa samy matianina amin'ny taranja ampianarany avokoa. Tena tombony be ho an'ny mpianatra malagasy moa zany ny fananana izy io bac canadienne io OSSD ny anaran'ilay bac canadienne Ontario Secondary School Diploma satria tena bac anisan'ny malaza fantatra maneran-tany moa zany le bac canadienne io dia tombony be raha ohatra ka hoe anohy fianarana any ivelany ankizy dia tsy diso anjara ihany koa ho an'ny ankizy raha ohatra ka hoe efa bachelier nao na ihany koa efa manana diplôme de licence ny MPTC ihany koa dia manampy an'ireny mpianatra ireny raha ohatra hoe manam-paniriana no fianarana any ivelany izy indrindra ho amin'ny firenena miteny anglisy toy ny Canada, Angleterre, États-Unis, Australie, Japon ihany koa. Dia efa misokatra ihany koa ny fisoratananarana ho amin'ny taom-pianarana 2020 sy 2021. Isaoranao nitondra an'izay ihany koa fa hivadika kely ato aminao andriamatoa Ariela Rabelson mahakasika an'ilay hoe fampianarana ho an'ireo tenim-pirenena maro samihafa. Maro be izy hoe eto Madagasikara ny tiako antaninanao dia hoe inona tokoa moa no tena mampiavaka an'izany MPTC zany mihoatra an'ireo ivitoerana maro be izay efa miroborobo ary miparitaka manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ia, tena misy tokoa ny mampiavaka ny MPTC matoa zany zany miakatra eto dia misy ny miteboka mampiavaka anay tsy ino zany fa zay aloha zany voalohany indrindra agré par l'État ankoatran'izay ihany koa dia agréé zay zany dans le monde international satria araka ny teneny namantsika teo dia manana fifandraisana izahay amina université sy amina centre de langue États-Unis, Canada, Australie sy ny sisa zany. Ankoatr'izay ihany koa amin'ny hoe international zay donc manaraka izahay programme international manara-penitra zany programme arahany MPTC dia ny isan'ny mpianatra voafetra ho 520 zany hoe voara-maso tsara daholo zany ny fahaizan'ny mpianatra tsirairay. Ankoatr'izay ihany koa dia MPTC no centre voalohany eto Madagasikara mampanao ny person test of English zany hoe natokana izy io misy izy PTE General misy ihany koa ny PTE Young Learners. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny NCUK ELT natokana ihany koa io ho an'ny mpianatra izay te hanohy fianarana any ivelany surtout ny Angleterre mahasolo TOEFL sa IELTS ilay izy. Donc raha te hianatra any ivelany ianao afaka maka an'izay NCUK ELT izay ihany koa. Manaraka izany dia misy ny LanguageCert TESOL. Io LanguageCert TESOL io dia examen international ihany koa izay azahoana certificat international. Marihako fa izay mpianatra mianatra amin'ny MPTC mahavita terme anankiray ianao zany hoe level anankiray dia omena fahafahana zany na droit manao an'izay examen international zay. Ankoatra an'ilay attestation azo avy amin'ny MPTC zany dia mahazo koa ny mpianatra certificat international avy any UK. Ankoatr'izay dia misy ny test business of English ary ny vocational English avy any Angleterre koa. Ary ny voyage d'études izay tenentsika tambolohany teo moa zany eto Madagasikara. Ankoatr'izay dia ny any ivelany koa misy ahafahantsika mianoka ny zavaboary rehetra. Marihako fa atao amin'ny teny anglisy daholo izay fivoahana zay. Ary ny farany fa tsy kely indrindra dia ao amin'ny MPTC ianao sady mianatra ianao ny anglisy britannique na ny teny anglisy américaine. Dia tiako marihana kely maninona moa izy anankiroa io. Malaza be ny anglisy américaine ny teny anglisy américaine eto amintsika surtout eto Antananarivo. Tsara ianarana izy anankiroa satria ahoana marina hoe malaza ny teny anglisy américaine fa zao manana lanjany koa ny teny anglisy britannique. Dia miko ohatra kely nareo ataoko ohatrany hoe choral zany isika mianatra an'ilay langue. Ao anatin'ny choral ataontsika ohatra misy olona 50. Ao anatin'ny olona 50 io izy 50 tsy ho premier voix daholo fa mety misy hoe deuxième voix, mety misy hoe troisième voix. Fa raha ohatra izy ka tonga dia dressé anao première voix daholo izy ray manontolo mety misy mamala anao satria tsy compatible amin'ny feon'ilay voix zany dia lasa tsy mifanaraka amin'ny feony. Dia ohatr'izay ihany koa ilay teny anglisy marina fa mety hoe teny anglisy américaine tianao ianarana fa mety hoe tsy compatible amin'ny lelanao ilay izy tsy sonina américaine noviana mihitsy ianao. Mety hoe teny anglisy britannique ny tianao ianarana fa mety tsy mety amin'ny lelanao koa ilay izy donc safidiana tsara zany hoe inona mifanaraka amin'ny lelanao zany inona ny tianao ianarana.
fa tsy hoe ry malaza dia andeha hoany any aty no be mpiteny dia tiany andeha hoenarako dia manana safidy tsara zany mpianatra rehetrarehetra rehefa tonga amin'ny MPTC hoe inona no tianao ianarana inona mety amin'ny lelanao kokoa dia eo izay mpampianatra mi-encadrer zany hoe ato tokony alehanao kokoa na ato amin'ity anankiray ity maromaro izay fanazavana nentinareo miandato eo izay andao aretintsika maranana an'izao fivahinanareo izao ihany koa ny fanentanana ho an'ireo mpijery any tokantrano any mahakasika an'izay hoe MPTC nentinareo an'ity androany ity izay manentana antsika rehetra anatona ny MPTC izay moa dia vonona ny ameny fampianarana matianina foana ianao mahay ianao tafita no reharehanay azadino ary amin'ny fahasivy ny volana martsa ho avy izao ny fidirana ho an'ny cours du soir na ny evening class ary ny cours en ligne ihany koa dia ankoatran'izay ihany koa amin'ny fahafolo amin'ny faran'ny volana avril ny farafisoratananarana ho an'ny voyage d'études na ihany koa le summer camp dia ny farany ho amin'ny fahafolo ny volana martsa ny farafisoratananarana ho an'ny baka canadienne aza misalasala manantona ny MPTC eny amin'ny MPTC Andramena na MPTC Antananarivo afaka miantso ihany koa ianareo amin'ny laharan-taroby 033 33 410 88 033 33 410 88 na ny 034 21 410 88 afaka mitsidika ny tranokala-pifandraisana ihany koa ianareo ao amin'ny www.mptceducation.com afaka farany afaka mitsidika ihany koa nareo amin'ny page Facebook nay ao amin'ny Madagascar Professional Training Centre matoa Ariela Rambelson ho an'izay fanentanan'izay hatrany ianao ihany koa mpampianatra amin'ny teny anglisy tia kokoa mba somary asiantsika karazana démonstration kely ary fanentanana ihany koa amin'izay teny anglisy zay raha sitraka ao ho an'izay fanentanan'izay ary aty-pamaranana. Yes, okay, so I'm going to translate in English a little bit the things that I've already mentioned earlier. So MPTC is a great center. Why? Because we can fulfill the needs. We can fulfill as well your desire, especially in terms of foreign languages, such as English, French, and Chinese. And really it's a bit professional as well because we can provide the quality English as well as the quality education. And we can offer as well an opportunity as well as a chance to meet native speakers, especially in order to make fluent, and you would like as well to improve your speaking skills because sometimes we have some conversation class. Because as I already talked to you from the beginning, like we have some partnership with the outside world, such as in Canada, in Australia, in the United Kingdom as well. And the last as well, but not the least, one of the most important thing that we'd like to mention here today, like MPTC is going to organize as well a summer camp in the United Kingdom, especially in London in July for fortnight. And it is really designed particularly for teenagers between the age of 13 and 16 years old. So you're kindly invited as well, guys, to attend that summer camp because it's really marvelous and it's really fantastic because you're going to discover something new and you're going to experience as well some wonderful moment with us in UK. So you're kindly invited to come with us in July. So book your seat right away in advance because few places are available at MPTC, and we're looking forward as well to meeting you soon and hope to see you soon. Right, that's all about my last word. Thank you. Isorana ianareo minadany tondra an'izay fanazavana rehetra mahakasika ny MPTC izay tamin'ity alina ity tato anatin'ny fampahalalam-baovao manantena ihany koa ny mbola iverinanareo indray eto amin'ny RLTV amin'ny fotoana manaraka.